Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana no heramanantsika ny mofinaina izay voalahatra hoantsika ry afako Exodus 3:4-7-12 amin'ny anaran'i Jesosy. Intelo isan-kerinandro no anaovanao andro firaviravona ho aho. Tandremo ny andro firaviravona fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Hafitohana no hihinananao ny mofo tsy misy masirasira arak'izay nandodiko anao amin'ny fotoanandro amin'ny volana Abiba fa tamin'izany no nivoahanao avy tany Egipta. Ary aoka tsy hisy eo foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Ary tandremo koa ny andro firaviravona amin'ny fijinjana, ny volam-bokatry ny asanao izay nafafinao tany an-tsaha, sy ny andro firaviravona amin'ny fanangonana amin'ny faran'ny taona raha manangona ny vokatry ny asanao avy any an-tsaha ianao. Dia intelo isan-keritaona no isehon'ny lehilahy rehetra aminareo eo anatrehan'i Jehovah Tompo. Ray masina manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revako amin'ity bokin'ny Exodus 3:20 moa dia hafatrafatra didy mikasika ny fanajana ny Paska, fanajana ny sorona, fanajana ny fanatitra sy ireo fomba vavahana maro samihafa no asehon'ny bokin'ny Exodus eto. Itsika rehetra dia mahafantatra fa ambaran'ny epistily an'ny Hebreo ary averimerin'ny apôstôly Paoly fa aloka ihany ny famantarana ihany zany, tandindona ihany ireny karazana sorona amin'ny testamenta taloha ireny. Misy zavatra tiana ampitaina, tsy ireny akory ny tena izy. Hoy Paoly manao hoe abidi-pianarana izy ireny, lalana tsy maintsy ny diavina teo amin'ny tantaran'ny olombelona, teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, ny fampianarana ny mahazava-dehibe ny sorona mahazava tsy takatry ny zanak'Israely ny fahamasinan'Andriamanitra. Raha tsy nandalo izany fanazavana momba ny sorona, momba ny fomba mpivavahana rehetrareny. Fa tsy ireny akory ny tena hoe fivavahana. Raha toa ka mamaky tsara ny epistily an'ny Hebreo isika fa karazan'ny fanefetsaina, karazan'ny karazan-javatra atao hoe tandindon'ilay zavatra ho avy ihany ireny hoy ny epistily ho an'ny Hebreo. Ary zay lazain'ny Paoly manao hoe pédagogue ihany izy ireny, mpampianatra ihany izy ireny. Fa tsy hoe maivana akory, fa dingana tsy maintsy ny diavina, lalana tsy maintsy ny diavina mba ahatongavana amin'ilay fanekem-pihavanana vaovao ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ny tena fahatanterahana ilay testamenta taloha zany na ilay fampianarana momba ny lalàna dia aty amin'i Jesosy Kristy Tompo. Tsy hoe tsy ilaina akory izy ireny, fa zao sekoly nanomana toe-tsaina. Amin'ity hoe toe-tsaina itony rehefa malala dia zava-dehibe ny antsoina hoe toe-tsaina. Inona zany ny toe-tsaina? Tian'ny Tompo ho takarintsika eo anatrehany tony fomba mpivavahana maro samihafa itony, eo anatrehany tony antsipirian-javatra tena madinika itony. Inona ny toe-tsaina tian'Andriamanitra ao an-tsaintsika? Zava-dehibe mantsy rehefa malala no ataontsika hoe toe-tsaina. Ny toe-tsaina no voalohany ataontsika hoe manjary mahatonga ny zavatra ho azo iainana. Tsy hoe ataontsika hoe idéaliste tsika natak'izany amin'ny filozofia, fa tena zava-dehibe mihitsy ny toe-tsaina. Ary eo no mety ho mahamarina lay fanazavany Soren Kierkegaard ny hoe c'est l'essence qui précède l'existence. Zany hoe ny toe-tsainao no mahatonga ilay zavatra ho azo iainana ho zavatra misy manomboka amin'ny toe-tsaina ilay izy. Raha ohatra ka ataontsika hoe ny fahantrana dia toe-tsaina zany. Ny fahantrana dia toe-tsaina zany hoe ny fahantrana voalohany dia ao anatin'ny saina mialohan'ny fahantrana ara-nofo, mialohan'ny fahantrana ara-materiel dia ilay saina mihitsy aloha ny mahantra. Ary rehefa ilay saina ny mahantra dia mahantra ho azy
lasa tonga ho azy lay fahantrana materiel zavatra mazava be zany ho Soren Kierkegaard lay ao an-tsainao ny voalohan'le toetsainao ihany no manjary tonga zava-misy eo amin'ny fiainanao raha ohatra ka ataovy ny fahadiovana de toetsainy zany ny fahadiovana ao anatin'ny sainao ny fahadiovana ao anatin'ny toe-ponao no manjary fahadiovana eo amin'ny ara-batanao ny fiainana isan'andro ny fandresena de toetsaina rehefa ohatra ka ao anatin'ny sainao ny fandresena dia manjary tonga iainanao ilay fandresena ary izay toetsaina zay ndray amaivantsika zay no mazava-dehibe ny antsoiny hoe fanabeazana ny antsoiny hoe fanabeazana de zao fanefena aloha ilay toetsaina fanamboarana ilay toetsaina io tsy de tena ny olona ankehitriny intsony satria ny olona ankehitriny efa nanaraka ny ataontsika hoe ny existentialisme moderne ny amin'ny miaingahinao amin'ny zava-misy ny zava-misy ampiasaina inona ny zava-misy eo fa hoan'ny ataontsika hoe ho an'ny kristianina izay mahafantatra ny lanjany antsoiny hoe finoana de ny toetsaina aloha ny voalohany indrindra ny finoana de zao toetsaina ary izay no mahatonga antsika mitodika amin'ny finoana satria ny fivebahana de aza-droana fa fiovana toetsaina rehefa miteny hoe mibebaka de miova toetsaina raha mijery andavanandro tsy ankehitriny tsika de maika anova ny ataontsika hoe ny fiainantsika isan'andro fa tsy manova ny toetsaintsika tsisy heviny mihitsy na inona mety ho zavatra eo amintsika raha tsy ny toetsaintsika mihitsy aloha ny manaiky miova ary toetsaintsika io nefany tsy vaovantsika fotsiny zao raha tsisy lafin-javatra tahaka ny hoe ny fibebahana tahaka ny hoe ny vavaka tahaka ny hoe zavatra mety mitranga eo amin'ny fiainantsika ny mahatonga ny toetsaintsika miova ary rehefa miova ny toetsaina de moramora kokoa ny manova zavatra itsika hoe ny fahantrana toetsaina fa tsy ny fahantrana ihany ny toetsaina ny fahalainana toetsaina ny fahazotoana miasa toetsaina ny fandresena toetsaina ny fifaliana toetsaina ny akamoana toetsaina zany hoe misy zavatra zay tena ny raisitsika na avy amin'ny tantarany ovatsika io zay manjary toetsaintsika na mety avy amin'ny fanabeazana ny raisitsika zay manjary toetsaintsika na avy amin'ny zavatra novolentsika ho an'ny tenantsika fotsiny na amin'ny zavatra naverimberina tao anatitsika de manjary lasa toetsaintsika rehefa verimberina ao anatin'ny toetsaintsika fa ratsy isika dia manjary lasa ratsy ho azy isika satria tonga toetsaina lay famerimbererana azy rehefa verimberina anatin'ny saintsika fa mahantra sy fadiranovana isika de tonga ho azy ao anatintsika zany ary manjary lasa olona miforotra de mahantra ho azy ny toetsaina fantatsika rehetra fa raha misy olona tianao tsy androso fa hiankindava de bedeso foana izy inona hoe bedeso ale teo anatiny foana fa tsisy heviny izy tsisy ilana azy kamo izy de zao manjary lasa toetsainy tokoa zay rehefa bedesinao lava izy treroninao lava izy kapohanao lava izy ampitahorinao lava izy menao tsiny lava izy ary asehonao aminy fa tsy mahay izy asehonao aminy fa tsisy atenana ineny izy de zao manjary lasa anana ho azy izany toetsainy zany izy ary dia amin'ny tony exodosy toko fa 13 tony dia misy toetsaina tiany tompo ananatsika inona le toetsaina tiany tompo ananatsika ary amin'ity mofinainay ity raha miresaka ny 9:24 hatramin'ny 7:10 sika zay fitaomany tompo anaja ny andro firavoravoana fitaomany tompo anaja ny mofo finanana ny mofo tsy misy masirasira fitaomany tompo anaja ny fisehoana ao amin'Andriamanitra mitondra fanatitra fitaomany tompo ny lehilahy rehetra iseho aminy ny telo isan-taona inona daholo ny dikan'izany rehetra zany zavatra voalohany de zao tiany tompo tsika hatsiaro amin'ity exodosy ity tian'Andriamanitra tsika hatsiaro fa ny krizin'ny fantrana ny krizin'ny tsy fisiana de zao lalovana fa raha tsy mahatakatra ny krizin'ny tsy fisiana isika tsy mahatakatra ny krizin'ny fahafenona
na ny marimarina kokoa ny fitahiana sy ny fahafenona. De eto misy fetim-bokatra be deaibe zay asehon'ny tompo ary navelan'ny tompo mihitsy atsiaro an'zany tsy fahampiny zany ny zanak'Israely. Navelany nandalo ny tsy fahampiana. Tany hoe ny efapolo andro, efapolo taona tsy mihinan-kanina sy ny sisa rehetra. Navelan'ny tompo nandalo zany tsy fahampiana zany. Ary tsy tokony adontsika fa lalana nalovan'ny mpino io krizy io. Jesoa tany efapolo taona tsy mihinan-kanina. Paoly de nazavazamana hoe zay ny efa sendra zany tsy mihinan-kanina zany. Ary dia itony fomba mpivavahana be deaibe momba ny fahavokarana, momba ny fanaovana sora fanateram-bokatra toa de zao fa tsy anadinony ny zanak'Israely ny kriziny tsy fananana. Ka aiza ny mankasitraka an'Andriamanitra amin'ny fahavokarana? Tsy mahay mankasitraka an'Andriamanitra amin'ny fahavokarana ny olona, amin'ny fitahiana ny olona raha tsy efa navelan'Andriamanitra nandalo ny kriziny tsy fisina. Ary tian'Andriamanitra ho tsaroana de zao, tsy adonotsika de zao, navelan'Andriamanitra nandalo ny kriziny tsy fisina, ny fantrana isika mba aizatsika misaotra an'Andriamanitra ao anatin'ny fitahiana sy ny fahavokarana. Ny olona nandalo zany tsy fisiny zany no mahay mankasitraka an'Andriamanitra ao anatin'ny fahavokarana. Inona lay toetsaina? Ny toetsaina voalohany zany de zao, ny toetsaina mahay mankasitraka an'Andriamanitra. Tsy ny toetsaina manome tsiny an'Andriamanitra ao anatin'ny tsy fisina ny zava-dehibe, fa ny toetsaina voninkotra anaiky fa izao ny fotoana rehetra de azon'Andriamanitra nomezana fitahiana ny olona izay mahatoky. Zany toetsaina zany ny tian'Andriamanitra nanany ny olona. Fa ny faharoa am'zay toetsaina tian'Andriamanitra lazo miseho intelo isa-taona amin'Andriamanitra. De ny toetsaina tian'Andriamanitra anantsika de zao ny toetsaina hoe Andriamanitra tsy mamela atsika ho irery. Andriamanitra de manatrika antsika, Andriamanitra tsy manadino antsika. Intelo isika no ny zanak'Israely moa zany no manao présence eo anatrehan'Andriamanitra. Toy ny milaza hoe misy aho satria misy anao, misy anao satria misy aho. Toetsaina tian'Andriamanitra ho takatritsika rehefa ko malala ka tsy adonontsika mihitsy de ny hoe ny fifamatorantsika amin'Andriamanitra. Tsy manjenjena eto ambonin'ny tany akory isika, fa manana fifamatorana fisina amin'Andriamanitra. Intelo isa-taona zanak'Israely no miseho anatrehan'Andriamanitra. Itsika moa isan'Alahady miangona, raha de isan'andro mivavaka. No zany de zao zava-dehibe le fahatserovanao, lay fifamatorana amin'Andriamanitra. Misy fotoana zay ahatserovan'ny olona anankiray ho irery. Mira tsyna hoe kriziny maha irery. Ary ilaozany ny olona, imezany ny olona, adino ny olona aza. Ary mety na ny olona mety ny olona akaiky anao aza mety ho manadino anao, mety mandalo an'izany krizy zany isika. Ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany de nanazava ny tompo anao mety manadino ny zanany noho va ny vehivavy, tena mety manadino izy ho Isaia mpaminany. Zany hoe na de ny olona akaiky anao aza de mety mety ho manadino anao. Ary mety misy fotoana ahatserovantsika zany hoe krizy ny hoe irery zany. Krizy tahaka ny nazon'i Jesoa tao amin'ny sahan'ny Getsemane. Izy rery nivavaka nanao hoe nahoana raha sitraka ao Andriamanitra isony amiko ty kapoaka ity. Na koa nahatserovany irery eto amin'ny hazo fijaliana ka ny tenany hoe nahoana ny de mahafoy ahy ianao. Tsarotsika tsara ry Paoly zay misy fotoana izy rery sisa zao zany ny olona. Ary tsy vitany hoe nilaozan'ny olona fa tena mety ho nahiliky ny olona. Mety misy fotoana ahatserovantsika zany hoe krizin'ny lavin'ny olona, tsy hoe adin'ny olona ihany fa narian'ny olona mihitsy, nandrosiran'ny olona mihitsy. Mety misy fotoana andalovany zany. Fa eto ary de hoy ny tompo manao hoe miseho amiko intelo ianareo. Midika zany de zao ny olona tena nahatsiaro ny kriziny hoe nahatsiaro ho voahirika, nahatsiaro ho tsy tiana, nahatsiaro ho irery de apatsiahivin'ny tompo fa izy tsy manadino, izy teo mandrakariva. Ary ny olona mahatsiaro ny fahalatrehan'Andriamanitra ny fiainana isan'andro de nahatsiaro izay ataontsika hoe fiainana maha-irery zay. Ampianarin'ny tompo tsika zany nahatsiaro fa izao zava-dehibe ny namantsika. Rehefa ny olona nandalo lay zavatsarotra
na tsiaro irery nisy fotoana niady rery de zao mahay mankasitraka ny fanatrehan'Andriamanitra, mahay misaotra an'Andriamanitra satria natsiaro hoe Andriamanitra tsy manary. Ary ny olona zay mahatsiaro hoe nisy fotoana mafy zany irery zany, mafy zany miady rery, mafy zany ailiky zany, de zao mahay mankasitraka ny fianakaviana, mahay mankasitraka ny namana, mahay mankasitraka ny olona tianao. Rehefa ny olona no nandalo ny zava-tsarotra io amin'ny fiainana de sarobidy aminy na de ny namany ary, sarobidy aminy zany hoe olona tia azy zany. Fa mandrakariva moa ny olona tsy zany ankehitriny, ny olona tsy zany fa ny olona mora mivadika, ny olona mora manadino, ny olona mora miofa satria tsy nandalo ilay kriziny maha-irery izy. Fa rehefa nandalo ilay kriziny hoe enao rery, misy fotoana nailika anao, misy fotoana fanginanao samy rery, rehefa avy natsapy nandalo an'izay ianao de tsapanao fa sarobidy aminao ny olombelona mitovy aminao, sarobidy aminao ny namanao, ny havanao, ny ray aman-dreninao, ary sarobidy aminao Andriamanitra satria tsy nanary ianao izy. Izany krizy zany dia izany toe-tsaina zany tian'ny tompo ho takatritsika. Ampamakina ny tony Exodosy tony, toe-tsaina ahatsiarovantsika manao hoe tsy tafajoro samy irery zany isika raha tsy eo Andriamanitra. Toe-tsaina ahatsiarovantsika manao hoe tsy afaka manao zava-baovao isika raha tsy ao amin'Andriamanitra. Toe-tsaina ahatsiarovantsika manao hoe tsy ny fantrantsika, tsy ny maha-irerentsika, tsy ny fanilian'ny olona tsika no tompony teny farany, fa ny finoantsika sy ny fahatokintsika n'Andriamanitra. Any farany zay toe-tsaina tian'ny tompo takatritsika am'ty boky ny Exodosy am'izay, am'ty zara mofinaina omeny ny tompo atsika ty, dia ny toe-tsaina izay mazava be mihitsy tao am' Jesoa ary tiany ananatsika dia ny toe-tsain'ny fifaliana isan'andro, ny toe-tsain'ny fifaliana isan'andro. Mazava be izy manao hoe intelo isan-keritaona no anaovanao andro firavoravoana. Zava-dehibe zany intelo isan-keritaona zany amin'ny vanim-potoanan'ny antikité, fiombonam-be fiarahan'ny vahoaka an'Andriamanitra, fiarahan'ny tsirairay mifaly isam-pianakaviana, zava-dehibe le hoe firavoravoana. Misy fotoana eo amin'ny fiainantsika tena ahatsiarovantsika ny krizin'ny ny fahoriana, ny krizin'ny ny ranomaso, ny krizin'ny famoizam-po mety mandalo an'izany, nandalo an'izany ange nandalo an'izany ange ry ataontsika hoe ry Abrahamy nandalo an'izany. Ary io krizin'ny famoizam-po io krizin'ny fametraham-panotaninany amin'Andriamanitra manao hoe fa maninona mo Andriamanitra no avelanao tahako zao, fa maninona no avelanao mandalo zava-manahirana tahako zao. Aiza ianao? Mety misy fotoana ndraindray eo amin'ny fiainantsika ahatsiarovantsika zany krizin'ny mety ho famoizam-po mihitsy ara, krizin'ny fangirifirinany amin'ny hoe ahoana zany sitraponao Andriamanitra, sitraponao ve zao zavatra lalovako zao? Ary anatin'izany ny vali teny zay tian'Andriamanitra, ny toe-tsaina tian'Andriamanitra nanatsika dia ny toe-tsain'ny fankatoavana, obéissance, toe-tsain'ny fankatoavana. Rehefa ao anatin'ny zavatsarotra isika de tian'Andriamanitra akato azy. Rehefa ao anatin'ny zava-manahirany fangirifirina io isika de ny tian'Andriamanitra ao ananatsika de ny fankatoavana. Inona le fankatoavana? Ny fahatokiana. Ary io Paoly manazava an'io amin'ny Korinthiana manao hoe inona le fankatoavana? Le fanekena fa tsy mampitondra zavatra tsy zak'Andriamanitra. Zay le fankatoavana. Eo anatin'ny fotoana metrahantsika fanontaniana manao hoe fa nahoana Andriamanitra no ohatr'izao ny fiainako? Fa nahoana Andriamanitra no avelanao lalovako zao, na lalovanay zao zavatra hafahafa zao? Fa nahoana Andriamanitra no avelanao lalovako zao zavatra hafahafa totrany tsy hita zay anomezana endrika an'izao? De ao anatin'izany no mandalo an'izany krizy zany sika, de ao anatin'izany no mivaly teny andrasan'Andriamanitra de ny fankatoavana, lay obéissance, le fahatokinan'Andriamanitra, lay finoana hoe Andriamanitra tsy mampitondra tsy zaka, Andriamanitra tsy mampitondra zavatra hafahafa, fa Andriamanitra de zao manome vahaolana antsika ao anatin'ny toe-javatra, zay iverintsika hafahafa. Ary setrin'izay de zao inona le toe-tsaina? Faly sy miravoravo amin'Andriamanitra mandrakariva. Io ambairan'ny Paoly io ao amin'ny Filipianina, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Levako malala
na eo ary tony tsiprin-javatra ataontsika itony zany misy zavatra be deaibe ataontsika ao anatin'ny lafiny ara-bivavahana raha manao fanatitra isika ny fanatitra ataontsika tena mampandroso hoentina mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra raha manao rakitra isika tena manao zany manao rakitra hoentina manantanteraka ny adidy maro samihafa ny fiangonana fa inona ny toe-tsaina misy toe-tsaina ravako malala lay zavatra ataontsika efa eo iny fa inona ny toe-tsaina inona ny toe-tsainy rentsika manao rakitra reny toe-tsain'ny fahafoizana fa fahafoizana ahoana moa toe-tsainy zay tenentsika manao hoe manaiky-ankina amin'Andriamanitra manaiky-ankinan'Andriamanitra zany ke nydikany hoe toe-tsaina manao fanatitra manaiky-ankinan'Andriamanitra ianao no iankinan'Andriamanitra ianao ny lasa tanan'Andriamanitra ekenao ve zany toe-tsainy za manao hoe enao ny ankina tamin'Andriamanitra de Andriamanitra kosa iankina aminao mba hahatonga ny hafa ho velona ho salama noho ianao zany hoe ifivavahana io ny avako malala de zao tsy hoe le zavatra atao ihany fa tena misy toe-tsaina mihitsy mba tsy hanompotsika amin'ny fahazarana mba tsy hanaovantsika amin'ny fahazarana de tena misy zavatra misy toe-tsaina sy toe-panahy avokoa reo zavatra ataontsika ao anatin'ny ataontsika hoe ny liturjia na ny fomba mpivavahana mba tsy ho famerimberenana ihany averina iny eo averina tadidy hoe zao le tenitenenina tadidy hoe zao le fihetsika tao tadidy hoe zao fa izao inona le tena toe-tsaina afaka malala enganeanao atsara fa zava-dehibe ny toe-po sy ny toe-tsaina amin'ny fanomponan'Andriamanitra ary zany fibebahana izany zany fivavahana zany de zao tsy zavatra atao ihany zany ny fivavahana tsy zavatra atao ihany fa ny fivavahana tena toe-tsaina sy toe-po ary toe-panahy raha toka tena ao amin'ny tompo marina isika raha tena manana an' Jesoa ao am-potsika isika de manjary toe-po sy toe-tsaina sy toe-panahy ny finoantsika ny fivavahantsika ka manjary olon'ny fifaliana olon'ny fahatokinan'Andriamanitra ary olona azo Andriamanitra iankinana isika iankina marina manaiky-ankina antsika Andriamanitra matoa isika teneny manao hoe ova volombeloka ianareo ivavaka isika tompo ami'sotranao zay noho ny amin'ny soratra masina izay mampianatra anay fa ny toe-tsainay dia ny toe-tsainao Andriamanitra ny tokony iainanay toe-tsaina zay ateraky ny fanavaozany fanahinao masina mba ho tsy toe-tsainy zao tontolo zao tia tena toe-tsainy zao tontolo zao tia manavakavaka toe-tsainy zao tontolo zao izay manilika ny hafa de misaotra tompo fa tianao ny ovanay toe-tsaina de ny toe-tsaina faly aminao toe-tsaina mahatoky ianao toe-tsaina miankina aminao Andriamanitra toe-tsaina mahatoky fa zava-dehibe amin'ny fiainanay ny fisianao ary ianao Andriamanitra no mitondra sy mitantana anay da io tompo ny tontolo andronay io aoka ho tontolo andro iarahanay aminao ho tontolo andro anananay fandresena ho tontolo andro iraviravonay am'izay rehetra ataonao eo amin'ny fiainanay mamelany elokay mamindrafo aminay ataovy miorona aminao mandrakariva na ny finoanay na ny fanoloratenanay de ataovy salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra zay mba olona ravoravo amin'ny ity tontolo andro ity saotra Jesoa amen